Tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zanabolana mitoetra manakaiky ny morontsiraka atsimo-antsinana Madagasikara ilay arindraona araka ny hitantsika amin'ny sary izao ka anisany nitondra ny rotsakorana tany amin'iny faritra iny tamin'ity an'ioty mbola mitoetra hatrany zay atao anatin'ny 420 ora fa somary mikisaka avarabaratra kokoa ho an'ny andron'ny rapitso izany ny any amin'ny tapany avaratra atsinana Madagasikara kosa dia noho ny fanatonan'ilay raona nitoetra tato amin'ny ranomasimbe indiana no anisany manakorotana ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ary mbola mitoetra ihany koa zay atao anatin'ny 420 ora manaraka fa amin'ny ankapobeny ny ambiny kosa indray dia ny tsiokany varatraza malefaka no mandrafitry ny toetry ny andro any amin'ny faraparany herinandro any no misy ny raona zay avy any amin'ny ranomasimbe indiana andrasana indray ipaka amin'iny morontsiraka avoany atsinanany nosy ny maripahana kosa indray amin'ny ankapobeny aloha tsy dia misy ny fivavahana goavana misongadina mahakasika an'izay maripahana izay akoatry ny any amin'ny faraparany herinandro zay mety ahitana fienany zay maripahana izay indrindra ho an'ny faritra avoany atsinanany nosy ny ilany atsinanany voatany toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao-maraina mbola misy ny zavona ho an'ny voatany sy ny any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara ray manontolo mety ahitana orana malefaka kosa ho an'ny faritry vatovavo ho an'ny rapitso vao-maraina mandraona ny andro ho an'ny faritry fitovinany sy ny ilany atsinanany faritra Moronmania sy ny any amin'ny ilany atsinanany faritry Mahatsiatra ambony mety ahitana zay tandrivindraona izay ihany koa ny distrika Nantalasy maro antsetra ary mandraona ny andro ho an'ny ambiny amin'ny faritry Savay zany sy ny ilany atsinanana amin'ny faritry Sofia ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerana kokoa ho an'ny rapitso tolakandro mety mbola ahitana orana hatrany ny distrika Nosy-Varika ary somary mitatra ho an'ny distrika Manory ihany koa izay orana izay any amin'ny faritra Ambatsoa dia mety mbola ahitana tandrivindraona ho an'ny rapitso tolakandro ary mandraona ny andro manakaiky ny Ambanja Milibe sy ny any Nosy-Be ho an'ny atitany Melaka ihany koa dia mety ahitana raona misy tokotoko ny ambiny dia ny masoandro no ibatoerana kokoa raha ny maripahana ho vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay manodidina ny 20 ho an'ny voatany ary 20 ka hatramin'ny 4 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana saika hitantsika ato amin'ny faritra avoany andrefana sy avaratra andrefana nosy hatrany ny mafana indrindra satria dia mahatratra hatrany amin'ny 7 degré celsius izay ho an'ny faritry Melaky ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia mbola misy hatrany ny zavona ho an'ny faritra Sofia sy ny faritra Iboeny ary mitoetra ihany koa zay ho an'ny faritra Laotra Mangoro ny voatany sy ny faritra Atsinanana Vatovavo Fitovinany sy Atsimo-Atsinanana ary ny faritra Nosy mety ahitana tandrivindraona kosa amin'ny tapakandro arivana ny alina no any zay ho an'ny distrika Anambanja manakaiky ny Nosy Be ihany koa dia mety ahitana izay orana tandrivindraona izay ny ambiny moa dia maina ny andro na dia somary olalovan-drano indraindray ho an'ny voatany sy ny faritra avaratra atsinanany Nosy raha ny maripahana vo vinavina amin'izay andro ny alarobia izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny voatany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius hatrany ho an'ny faritra atsinanana ny ambony indrindra mitoetra hatrany any amin'ny faritry Melaky mety ahitana zay koa ny any Betsiboka manodidina ny 30 degré celsius ny maripahana andrasana ao anatin'izay ny androny alakamisy kosa indray mbola mitoetra hatrany ny zavona ho an'ny faritra Sofia ary mety hiditra any amin'ny faritry Diana izay ny voatany ihany koa moa dia ahitana an'izay vao-maraina ary ny any amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana fa aoriny ny fitoeran'izay andianjavona zay moa dia ny masoandro no ibatoerana kokoa ho an'ny tapakandro arivany alakamisy kosa nefa dia mety anorana ny andro ho any amin'ny faritra Atsinanana ary mandraona kosa ho an'ny faritra Laotra Mangoro ny ambiny dia mijanona ho maina hatrany raha ny maripahana ho vinavinina mety hidina hatrany amin'ny 20 degré celsius ho an'ny voatany raha toka 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana Madagasikara ray manontolo eny ny any amin'ny ilany andrefana 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripahana ho vinavina ambony indrindra amin'izay andro ny alakamisy izay dia izay indray ny météo tamin'ny ity an'ity rapitsindray fotoana manaraka veloma tompoko.